Filomarika Ravalomanana voaitsakitsaka tanteraka ny zoma olon'ny malagasy ankehitriny. Raha Ukraine manohitra ny herisetra ataon'ny Rosia ny masoevo maro eto Madagasikara. Tetika satana masoandro azaka tiana ny taninay raha tena mitsinjo anay ianareo onimponina. Dia mbola mikafaliana trano ianako aminao tanatin'ny fampahalalam-bavao ny MBS amin'ny takariva ny alatsinainy farany volana febroary ny taona 2024 ity manolotra ny araba ary tomboko kilasy tomboko vavy manasanao anaraka ny fotoanan'ny vavao hatramin'ny farany. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny lohateny iny ary dia nanao fanambarana mahakasika indrindra ny zava-misy atao amin'ny firenena ankehitriny ny Filomarika Ravalomanana ho an'ny androany. Fanambarana izay niompany indrindra tamin'ny fahavoazana sy ny fijaliana izay mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny. Nitondra ny fanazavana manokana tamin'izany moa ny fahoriana izay iainan'ny vahoaka malagasy tao Mananjary taorian'ny fidinana ifotsiny izay nataony tany antoerana. Germain Nomenjanahary Manora Andriamalala. Toy izao ny fahavoazana sy ny faravany ny trano fonenana n'ireo vahoaka ao Mananjary, Psily sy Tsaramaso amina vodina kapoaka Madiko ary tapaka savony no mba fanomezana ho an'ireo vahoaka traboina avy amin'ny fanjakana. Zava-dehibe ny fampalalana vahoaka malagasy ny toedra raha misy ka dia zao vafaka miresaka ny zavatra nitranga tany Mananjary. Tena tanantoerana ary nahita amin'ny maso ny fijaliana ny fahoriana ary ny fahantrana na azo ny vahoaka malagasy taoriana ny fandalovan'le cyclone Batsiray sy le anankiray nandimby azy teo. Nahita maso aho iaho satria mijery akaiky ary niditra tany anisan'ny tafiditra voalohany tany Mananjary aho niaraka tamin'ny délégation niaraka tamiko. Ny zavatra tsapako dia zao nanaitra dia nanaitra indrindra dia ny fahitana ireo olona tsy nihinan-kanina nandritra ny 2-3 na 5 andro tsy nisy nijery tsisy afaka mba namonjy nefa tokony fantatra tsara fa melohan'ny fahatongavan'ny cyclone dia fa fantatra meloha ny lalakale sy ny district mety lalovany tokony isy tahiry zany tao anatin'ny reny tadidiko tsara tamin'ireo cyclone maro na herisetra be teto Madagasikara dia anisany voalohany natao dia manomana sakafo an'izy ireo gaga nefany taitra tezitra satria atao tsinitsinina ny ain'ny olona mahita zazakely matory amin'ny tsi eo anao tsy nihinan-kanina malemilemy mahita reny mpianakaviana tsy hitany intsony zay atao trano tsy misy ny kanjo tsy misy sakafo hanina tsy misy tsy hita zay atao amin'ilay ankizy ny rano miakatra fa tsisy misy ny fizarana lay aminjena azy le sakafo na vary ary tonga tany izahay dia nanao alaka izay azo atao aloha zay fantatra fa mba hoe azo natao ary efa vita zay dia nanampy ireo trano zay azo aminjena ohatra hoe le trano be reny trano be ozy zareo satria ao anatin'ny trano be io no fametrahana an'ireo lay zavatra mitranga na fahoriana na fifaliana na koa zavatra tsy ampozina ohatran'ireny dia ao daholo aloha mba famonjy ohatran'ireny toerana ivorian'ny fokon'olona na fokotany nisy enina angamba nisy ireny lalovanay tany dia avy aveo nanatina an'ireo tompon'andraikitra momba ny fiangonana nijery kio dia tsisy tsonokio na nitafona ny trano itoerany ary indrindrindrindrindrindrindra le olona mipetraka tamin'ireny trano falafa kely ireny tena mahonena zany tena mampalahelo zany fa dia misaotra an'Andriamanitra fa dia nameny tolotsaina avy amin'ny alala fanamasina ka dia afaka niasa niaraka tamin'izy ireo tena niasa niaraka ary tonga teo koa moa ireo le tily sy ny mpanazava ary teo ireo médecins sans frontières zay tonga dia niresaka taminay dia hoe inona aloha ny tokony atao dia tsy maintsy zaraina sakafo izy ireo na hany masaka na koa mena vary ary tsy maintsy tsaboana vonjena aingana tsy ilaza hoe navita zay aminjena azy rehetra fa dia afaka nampiseho aloha zany hoe firaisankina izany eto dia tena
miondrika mpanajana maneho ny fampiononana ary indrindraindrindra ny fankahirezana nireo fianakaviana namoa ny fianakaviana namoa ny avatiana eto koa dia ilaza aminareo fa tsika miresaka zao mbola misy mpiasa avaty izay miaraka amin'reto plateforme ny RMDM ny team andrindra koa reo le tsy miankina misy mpiasa nalefa anyzany zao ao reo le volontaire ao reo le lazaiko anareo teo ny tily ary eo koa mpiasa izay miasa mivantana momba ny fanamboarana ny trano omaly nomaly maly alahady a 17 février no nandefa ny entana hazo tafo rehetrarehetra aloha maninona no milazan'izany aminareo zao tsy azo jerem-potsiny reo olon'ireo aina tsy voavidy ny aina ary zay le lazay hoe tokony fantatra mihitsy aloha lara-pamehana ny mahavariana ady zao misy amin'ireo mbola tsy mahazo an'ilay fizarana n'ilay sakafo ihany ary na mahazo ara zara fa mahazo tetya vao nahita fa hoe ay misy fizarana amin'ny alalan'le capsule menaka ary fizarana amin'le kapoka kely iny ny vary loza tena loza tamin'za tany dia tena name baiky mihitsy hoe fampidinika niaraka tamin'izareo tany hoe tokony farafaratsiny mba tena misy zavatra hoaniny aloha mandritry ny 2 andro na 3 andro ary zavatra tokony homaniny anie zany tsy valapatra be loatra momba an'izay fa dia zay fotony resako aminareo hoe efa mandeha ny fanamboarana sy fanarenana zay azo vita aloha tsy ilaza mihitsy aho aho hoe navita sy nahapahafapo ny zavatra natao tany fa nilaza fotsiny hoe nampiseho a ny zavatra tokony ho fantatra hoe ny mpitondra amin'izao fotoana izao mba hajereo reo olona fa olona tena tsy kitay tsy varomaina toy ny valalavatanga izy ireo fananana very fivelomana tsy misy tsony ny vavan'ireo le olona eny an-dalana dia hoe tena tsy hitanay tsozy ale président satria ny fivelomanay toy ny akondro tapaka daholo ny tsofony rivotra toy ny girofle toy ny reny le zavatra haniny reny tena mampahonena hoy aminareo dia hoy aminareo hoe mba tsy ampitonga ny malagasy ho tompotrano miona eto amin'ny firenentsika sy ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao tsara trano moa ny mampatsiahy fa mbola tsy afabela tamin'ilay fandalovanyilay rivodoza emina ty ihany koa ny tanàna ny mananjary noho izany mitombo ny fahavoazana mahazo ny mponina any an-toerany izay tsy dia ahatarafana ny tena fandraisana andraikitra ataon'ny fitondrana fohibe ny fiahina ireo vahoaka ireo mahakasika kosa indray ny vaovao malaza maneran-tany amin'izao dia tsy inona izany fa niady eo amin'ny Russie sy Ukraine dia namoaka fanambarana noho ny tsy fanekena ny herisetra ataon'ny Russie any Ukraine ny ankamaroan'ny firenena lehibe misy solotena diplomatika eto Madagasikara ho an'ny androany toerin'izy ireo marin-drano izao fisesika ataon'ny Russie izao ary miantso any Madagasikara izy hijoro hanohitra izao fietsika feno herisetra izao saingy hatreto aloha dia tsy hita taratra ny faneho-kevitry ny fanjakana malagasy avitra solondray be sy Mathieu Prince. Maro ireo firenena mivondrona manohatra tanteraka ny fanafiana ataon'ny Russie any Ukraine ankehitriny. Manentana ny Madagasikara anameloka ny fanafiana ataon'ny Russie ao Ukraine ny solotenan'ny firenena maromaro miasa eto Madagasikara toa ny Allemagne, République Corée, États-Unis, France, Japon, Norvège, Royaume-Uni, Suisse ary ny vondrona Européenne. Efa maro ihany koa ireo firenena no miezaka mitady vahaolana ialana amin'ny mety ho fifandonana mahery vaika eo amin'ny rotota. Manamafy izany ity fihezan-teny ao anatin'ny fanambarana ity izay milaza hoe ireo mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena mizara soatoavina sy foto-kevitra mitovy dia manolotra fiara-mientana amin'ny ezaka tsy mbola nisy toy izao amin'ny hitadiavana vahaolana diplomatika amin'ny krizy ara-piarovana nateraky ny Rosianina ka manentana ny Madagasikara hitaky ny ampitsara ny Rosia tsy misy atakandro izao herisetra izao. Miantso ny Madagasikara izahay anatevin-darana ny fanapahan-kevitry ny fivorimben'ny firenena mikambana izay toana ny besiny maro manameloka ny herisetra ataon'ny Rusia amin'ny Ukraine ho iatrany ny fanambarana. Ny fanjakana malagasy hatreto tsy mbola nahinona hevitra mahakasika ity ady ao Ukraine ity na dia efa fandroany azy izao no nisy ny fiantsona ny amin'ny firaisan-kina noerana ny herisetra ataon'ny Rusia izao. Mampametraka fanontaniana ny fomba fijery ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana
Mbola tsaroany maro ny fanadihadiana natao tamina fahitalavitra vahiny iray momba ny firaisana tsokombakomba teo amin'ny adiny Rosia sy ny filoha ankehitriny nandritry ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2024 ary anisan'ireo firenena afrikanina vitsivitsy iahiny firenendehibe ho mpiray tsokombakomba amin'ny herisetra ataon'ny Rosia sy ny fanitsakitsahana ny lalàna iraisam-pirenena i Madagasikara ary tsy mazava ny fanehoan-keviny amin'ity raharahan'ny Ukraine ity. Izany amin'izay lafim-baovao izay hatrany isika saingy kosa amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia voalohany izao no nisy famoaham-bola amatsiana fitaovam-piadiana nataon'ny vondrona Europeanina ho fanasaziana ny Rosia sy fanehoana firaisan-kina amin'ny Ukraine no antony izao raha nambarany filohan'ny komision'ny vondrona Europeanina. Tsy izany ihany fa maro ireo sazy azon'ny Rosia amin'ny vondrona Europeanina. Avitra solondray be sy Mathieu Prince hatrany. Nanohy ny fanafiany hatrany Ukraine ny faran'ny herinandro teo ka mbola naneho fiaretany sy fijoroany hatrany Ukraine manoloana izao herisetra ataon'ny Rosia izao. Tsy nitaza-potsiny anefa ny vondrona Europeanina manoloana izany fa namatsy ara-bolan'ny Ukraine ho fanampiana sy fampitaovana azy ireo fa eo ihany koa ny fanomezan'ny sazan'ny Rosia sy Belarosia. Tsy mbola nisy toy izao tokoa teto amin'ny tantara hatramin'ny isian'ny vondrona Europeanina. Sambany izao nisy famatsiana sy fanampiana firenena hiaran'ny herisetra toy izao nataon'ny vondrona Europeanina indrindra fa eo amin'ny lafin'ny fitaovam-piadiana raha ny nambaran'ny filohan'ny komisiona. Vola be izay tafakatra amin'ny 57 tapitrisa euro no natolotra ny foloalindahy Ukrainianina ho fanampiana ireo fitaovana efa ananany sy hatrehan'ny ady izay fanandrinany amin'ny Rosia maraka amin'ny fitaovana fiarovana samihafa sy solika izay tafakatra amin'ny 50 tapitrisa euro ary fitaovana fitsaboana vonjitaitra. Tsy izay ihany fa nandray fipetrana nidiny sistaniny tsy ho azo idiran'ny fiaramanidina avy an'ny Rosia ihany koa izy ireo izay fiaramanidina misy anarana na marika na tantan'ny Rosianina dia tsy mahazo misidina amin'ny abakabaka Eoropa intsony. Nofohanany ihany koa ny fandefasana ny haino manjery Rosianina mba hialana amin'ny fampitam-baovao tsy marina sy mety ampisavorovorony olona. Araka ny vaovaon'ny ataondro teo kosa dia hisy ny fifampiresahana eo amin'ny firenena roa tonta. Arandro miromo hatrany tetikasa Tanamasoandro izay ataon'ny fanjakana eny tsy mahabe omby Mersetosika. Mitombo isan'andro ny olana sedrain'ireo mponina voakasika ity tetikasa eny an-toerana ka nisy indray ny fitaranana nataon'izy ireo omaly. Nzavandre Mahefa sy Andra Kotomalala. Manomboka mampiakapeo ireo mponina voakasika ny tetikasa Tanamasoandro eny tsy mahabe omby Mersetosika amin'izao fotoana izao. Ny tany mpanjakana ihany no tokony hanaova ny fanjakana io tetikasa io ho ireo mponina fa tsy ny tany izay misy ny fambolena sy ny fiarinay ary ny antom-pivelomanay amin'ny fiainana andavanandro. Za tsy mangataka tompoko, tsy mangataka satria tany razanay le izy. Hoay za reo taranaka rehetrarehetra reo. Fokontany eny na tena mamatsy Antananarivo na voatabia na mangahazo na legioma isan-karazany dia mpamatsy ao indrindra amin'ny fotoana fahavaratra ohatr'izao a. Ano zany tompoko. Mitaky tsisy fipetra mihitsy a mba atao amin'ny 391C zany hoe tsy mahabe omby na zato eo aloha ny tetikasa. Marina tokoa ny tetikasa natao teo a fa hoe ampandroso nefa ny taranaka eleo ary tompoko atao aiza. Ary omena trano eo amin'le izy? Trano tompoko marina mihitsy zany omena trano zay. Le trano ane tsy velomanay fa reo nge tena mitronge hitanao tony mbagiradinay tony kitro tanana angady ny velomanay reo a mihinana miasa no an'ireo fa na trano volamena raha tompoko a tsy velona reo. Efa miroso amin'ny famaritana ireo lalana sy ny toerana maro samihafa moa ny teknisianina amin'izao fotoana izao. Olana sedrain'ny mponina ihany koa araka izany ny fivarina ny ranontany any amin'ny fambolen'izy ireo. Dia mikasika an'ireo tany izay ilika any ambonimbony lohasaha eny, ny tany varina izao mbola vao manomboka miteraka ny sasany. Le tany tao amin'ireo entreprise mazika ireo nefa mitatao ambonin'le lohasahanay. Dia raha vao misy ora zao dia efa misy vaky any makana anatin'le vary fa zany hoe mba kelikely aloha ny voan'le tany io dia mbola voarin'le tompony any le vokatra. Dia nasiana fiarovana tsanga moa nefa rehefa tena avy ny orana ngamba tsy voatany rehefa tototra ihany ireo vary ireo. Dia noho izany mba hankatanay ny hanatsarana ny fanotorana tany eny ambonin'ny tanimboly izay iverinay ho anay iny. Toerana maro ihany koa no efa tsy azo andehanana intsony ho hiatrany ireo tantsaha ka manano sarotra ny fampiakarana ny vokatra miakatra ao an-drenivohitra izay mbola atao ady tongotra kilometatra maromaro. Ny tany mpanjakana 700 hektara no azo ny anaovana tetikasa fa ny 700 kosa taninay
tsy omenay tsy atakalinay tsy amidinay fa reo ny ivelomanay reo ny ivelomany taranakay fara-mandimbonay ary mangataka zay ny lalana satria ty ambanivohitra tatsah daholo ny olona ty atrany atalata miandrandrany mitondra ny vokatra makamy Metsatorika tompoko dia mangataka zay ny lalana isokafana satria inona moa ny ivelomanay akany Metsatorika satria reo ny zavatra vokatray oentina eny Metsatorika dia mangataka mihitsy zay sokafana ny lalana ary indrindra fa ny taninay tompoko dia tsy omenay atsatakalinay fa reo ny ivelomanay fara mandimbonay. Raha tsy aivina efa nisy ny antsoavy taka izao nataon'izy ireo tamin'ny mpitona fanjakana volana vitsy lasa izay. Efa nanambara ihany koa ny ben'ny tanàna ny komina Imeritretoska fa tsy manakana ny tetikasa fampandrosoana ny tenany saingy tsy manaiky velively ny fakana ny tany vahoaka ao aminy. Amofopofona fitokonana indrainy eny amin'ny Université Polytechnique Vontovorona amin'izao mbola tsy voavan'ny mpitondra fanjakana tokoa mantsy hatramin'izao ny olana sedrainy mpianatra ka nisy ny fanambarana izay nataon'izy ireo any androany. Nzavandremahefa sy Andra Kotomalalatrany. Manambana ny hetsika fanairana ho an'ny mpitondra fanjakana indray ireo mpianatra eny amin'ny Polytechnique Vontovorona. Tsy mbola naray ny vatsim-pianarana nandritra ny efa-bolana izy ireo raha ny fanazavana. Mbola mijana ao antsanefitra ihany koa ny fangatahan'izy ireo mikasika ny fananganana fotodrafitrasa vaovao ho an'ny mpianatra. Efa maro ireo dingana sy fangatana fanazavana nataonay tamin'ireo tompon'andraikitra rehetra mahakasika ny fahatarany vatsim-pianarana efa-bolana sy ny fampitaovana ekipement kanefa tsy nahazoana valiteny mahafa-po mahakasika izany. Vokatry fahatarana io anefa dia tojo fahasahiranana tanteraka izahay mpianatra ka noho izany dia mangataka izahay mba hanafainganana faran'izay aingana ny fikarakarana ny atota-taratasy mahakasika ny vatsim-pianarana io satria efa ela ny vita ny inscription sy ny listanay. Mangataka ihany koa izahay mba ho tanterahana ny fangatana izay efa ela ka ninina tsy noenona toy ny fananganana bloc vaovao, ny fiakaran'ny vatsim-pianarana manoloana ny vidim-piainana amin'izao izay tena efa midangana be. Eo ihany koa ny fampanantenaina izay nataon'ny ministère ny de l'énergie et de l'hydrocarbure anay ny amin'ny fananganana centrale autonome tamin'ny fandalovany tety Vontovorona ny 3 febroary lasa teo. Ka noho ireo antony rehetra voalaza ireo dia manome 420 ora ho an'ny tompon'andraikitra voakasika izany izahay mba hamahana ireo olanay ireo faran'izay haingana indrindra. Raha toa ka tsy misy ny vahaolana ao aorianan'ny 420 ora dia hanao hetsika fanairana izay mpianatra ety anivon'ny sekoly ambony Polytechnique mandrapahazonay valiteny mety sy mahafa-po. Ankoatra izay, manomboka miverina ihany koa ny fahatapahan-jiro lavareny izay fanampitrotra ireto mpianatra ireto ka isan'ny antony indray nanaovan'izy ireo izao fanambarana izao. Ny trangana aintrano goavana kosa teny akaiky ny trano 5 Anosy Patra no Maly arivo raha ny fantatra dia finday no chargena ka nipoaka no nahatonga ny firehetana. Sary sy rindran-tsary ny Tahiry Nyaina. Inona zany nataon'ilay pompier? Toy izao sisa mavelany afo tety amin'ny trano 5 Maly. Otohotiny afo tanteraka naharitra teo amin'ny adiny 2 teo ny fahamaizana. Tokony ho tamin'ny 2 ora sy sasan'ny tolakandro no niseho ny vohina teto amin'ny trano 5. Finday no chargena no nipoaka ka nahatonga ny afo raha ny fantatra. Ny hitatra tamin'ny trano mandidina izany avy eo. Trano azany koa ny manodidina ka mora andrehitra. Attention ale tsy le sirikely afo avaizana fa toa nanana tao le izy dia izy niparitaka iny zay zany zavatra niseho teo dia tsy azo vonjena le izy pompe le izy tsy namana mihitsy fa miparitaka le zavatra vao tonga izy. Hitanao le pompe zany tonga ara-potoana fa tsy nety ary tamin'le pompe satria izao raha tonga izy misy akitelo izy tonga teo tsisy zavatra nataony mihitsy amin'ny fokon'olona sy ny mpiarahamonina nahafaty an'izao afo zao raha ny pompe zany tsisy nolazainy mihitsy. Zay nahatonga ny famaly amin'ny pompe maty. Efa maty le afo zay vao mandendena le lavenina rinona tamin'ny pompe. Tokantrano 320 no traboina. Tsy nisy niraisina avokoa noho ny hamafy ny afo. Fananana aloha zany tena bidabe simbe tena ohatrany anazy zao za mpanao DJ potika atao na ampoliana bafla firy vilany vilia sotro tsisy tsony vola aloha tsy tenenina tsony ny vary ny kopy tsisy azo raisina tsony karapanondro zay dia tsisy azo raisina tsony zany izy pery tamina tapotsisany mahery mihitsy zany le olona amin'izao ny zavatra nitranga ny sehoan'ny afo dia avy any antsinanany dia tsy nahavotra nininona tsony zany zay satria le trano azo mibetsaka dia vao tratran'ny afo le trano azo dia tonga dia nirehitra fa ny aina zany no navotana zavatra simba dia potika aby tsy nisy niraisina tsony afa tsy ny akanjo teny apotika.
na fitaovam-pianatra na fitaovan-dakozia na ny fivelomana hatramin'ny dossier mombana irehetrarehetra tsy misy tsony. Kasio le hafa avy any antsinanana dia namonjy amin'ny fianakaviana sy ny zafikelina hitaraiky tao zany nataonay zay tsy nahavavonjy an'le entana tao zany namoakanay menakavy tsomay tao zany nataonay fa ny entana aloha zany dia efa tsy nirasina resaka tsony. Izao barany tao may daholo ny entana hatramin'ny vola raha may ao daholo tsisy niraisina. Roa arivo sy mba volanay ny ala tao zany omaly. Zay tsy mainy ny akanjo anaovako ary rehefa akanjon'olo ny to fa tsy anatsony. Hatramin'ny fotoana nandalovana nanaovana fanadihadiana io maraina io tsy mbola nisy nijery ireto trabony ireto. Samy nijery izay fahavoazany sisany no azo atao. Ny pejy fitaterana kosa indray dia nivoromaika teny amin'ny toby fiantsonana fasan'ny karana androany. Ny lehibe ny toby fiantsonana fasan'ny karana sy ny gara Makiandotapenaga ho fanamafisana ny ady amin'ny Covid-19 no antony. Ravirazafy Mahenina sy Tokra Marla. Entitra ny fampanajana ny fepetra ara-pahasalamana iadina amin'ny Covid-19 eto amin'ny toby fiantsonana fasan'ny karana sy ny gara Makiandotapenaga. Raha tsy hiviny, voatondro molotra ny mpitatitra rehetra nazotra makaiza na makaiza ho mpanaparitaka ny Covid-19. Vokany nampetona ny asa fitaterana ho anzotra nasionaly sy regionaly fotoana maharitra, niatra ho an'ny fiara fitateram-bahoaka ihany koa izany, izay any afara tamin'ny fampienana nisy an'olona mipetraka. Fatiantoka tapitrisany ho an'ireo mivelona amin'ny asa fitaterana izany fanapahan-kevitra izany, izay nampikatsy zavatra maro ihany koa. Tsy azaka ny intsony ny fanaovana tsinitsinina ny asan'ireo mpitatitra ka nahatonga ireo lehibe ny tompo fiantsonana lehibe roa miantso ny tompona ndraiky mpanjakana nampy azy ireo amin'ny fampitaovana ahafahana miaro amin'ny fiparitahany aretina ary indrindra anao ny asa any amin'ny fanaraha-maso mba tsy hosoriny indray ny sihatry ny fitaterana. Ka noho izany izahay mpitatitra antanety mpitatitra vahoaka dia efa nametraka foana ireo fepetra rehetra mahakasika ny fiarovana an'izany fiparitahany valana aretina izany. Anio dia amafisinay ireo fepetra rehetra reo dia ny indrindrandrindra fa manana reny tunnel désinfectant reny zay hiditra amin'ny tompom-piantsonana. Manaraka an'izany dia misy ireo toerana isaky ny guichet isaky ny box zany dia misy fanasana tanana ary ny fiara koa dia tsy maintsy mianana gel désinfectant tsirairay avy ny fiara rehetra zay hitatitra sy hitondra ataontsika hoe mpandeha hivoaka amin'ny tontolo ny tompom-piantsonana tony. Ao anatin'izany ihany koa ny fijerena ny hafanan'ny mpandeha tsirairay. Dia ny fiara koa dia tsy maintsy tondrahana fanafody zay vao mahazo mandray ny ataontsika hoe fiaingana zany na anao ny asa pitaterana miditra amin'ny tompom-piantsonana tony. Hoentitra ny mpitatana ny tompom-piantsonana ary sarotiny amin'ny fanatanterahana an'ireo satria miayay izahay fa sao avy amin'ny ataontsika hoe mety ho avy amin'ny mpitatitra indray ny mety hanaparitaka izany ataontsika hoe zany valana aretina Covid-19 zany. Ka eto zay dia mampita amin'ny tompona andraikitra pahefana sy tompona andraikitra mifanandrify amin'izany mba tsy hisy mihitsy ny eritreritra ho fampitsaharana na fanajanonana ny fitateram-bahoaka aty amin'ny zotra zay tsandrahanay. Marina fa ny tompona fiara ihany no miantoka ny gel désinfectant ho an'ireo mpandeha. Misy kosa ny fitaovana misy rano atao fanasana tanana miaraka amin'ny savony, saingy tsy ny rehetra no zatra izany eny amin'ny tompom fiantsonana. Ny fanaovana arovava orona indray mbola tsikaritra ihany ireo minitsy manao izany atao anatin'ny tompom fiantsonana. Tafiditra ao anatin'ny iray volana natokana ho an'ny fahasalamana isika amin'izao betsaka nefa ny malagasy no mbola tsy afaka mitsabo tena araka ny tokony ho izy fa manao dokotera tena noho ny tsy fampiana ara-bola sy ny alafosany fitsabona. Azo atao anefa ny misoroka ny aretina ho kosa nambarany mpitsabo. Ravirazafy Mahenina sy Tokra Marla Atrany. Tsy ny tsirairay no afaka manana fa efa mividy anatina toeram-pitsaboana eto amintsika, indrindra amin'izao vanim-potoana mahalafo ny vidim-piainana izao. Ny sakafo alona ambony vao mitsabo tena raha misy ny vola am-pelantanana, raha tsy izany manao dokotera tena. Rehefa marary aloha tonga dia efa mila mitady vola fa tsisy vola mipetrapetaka zany. Ka mifoto sakafo etsy an-daniny ny enta-majinika izy ireny ohatra tokantrano etsy an-daniny tsisy vola mipetraka zany. Tena tsy manana fa tsy maintsy sy hita androany rehefa hoe marary dia iny ny fividianana fanafody. Ka tsy ara ny asa sy ohatra ny isan'andro ihany hoe rehefa mahazo androany dia iny ny androany dia ohatr'izay foana. Asoroana dia ny mialoha nefa ny aretina ho ny mpitsabo. Tsy lany vola be amin'ny fitsaboana amin'izany no salama tsara ihany koa ny vatana.
miankina amin'ny fahazarantena nefa izany misy ihany koa ny zavatra tsy mahasoa tokony afoy ohatra ilaina ny fahampintorimaso sy ny fanaovana fanatanjahantena ary manaraka ny toromarika ny mpitsabo. Ny zavatra tsapa moa zany nandritra n'izay 20 taona nanaovana n'ity asa fitsaboana ity izay ny aretina tonga amin'ny olona anankiray ny ankamaroany ny ankabeazany dia avy amiditra. Efa tenenina ohatra efa fantatra tsy tokony foka sigara foana foana sigara. Efa fantatra toaka zany manimba dia sotroina foana ny toaka. Ohatra hoe efa fantatra fa rehefa tonga milentika amin'ny masoandro dia tokony matory ny voary rehetra. Dia sasany tsy malala onony amin'ilay asa fa mitohy foana ilay asa tohizina foana mamono tena miasa ao foana satria hoe misy objectif tratrarina. Sasany efa tenenina hoe ny fanafody aza tapahana dia tapahana ny fanafody dia lasa misagrave dia misy aretina maro mipotra. Ohatra hoe tenenina hoe io zanakao la matoanao io foana ny afaty anao eo mbola afaty tanora afaty bonheur anao eo io faralahinao io foana afaty bonheur anao ary mama fa ianao aza miasa saina amin'io fa zahay ne mbola mananjanaka afo ianao misy zafy io dia tsy mety izy ohatra dia tapaka lalan-drà ohatra dia isan-karazany ny isika rehetra tokony kolokolony haitsika tsy hanao an'ireny zavatra efa andrarana tsy tokony atao rehetra reny mbola atao foana satria manana diditsika ikolokolo ny haitsika. Tsy tony any amin'ireo firenena mandroso noho izay fa efa mividy ambany izay vitsy ny malagasy no manana antoka ara-pahasalamana. Ny fanafody aza misy fiakarana hatrany indrindra rehefa mahita ireo mpivarotra fa be mpitady ny fanafody toy ny fitsaboana ny COVID-19. Tafiditra ao anatin'izay volana natokana ho amin'ny fahasalamana izay moa misy amin'ireo toeram-pitsaboana sasany no manao fihenam-bidy ho an'ny marary sy ny fanafody izay milatsaka hatramin'ny 20 isan-jato. Vehivavy varira enina amin'ny 30 taona iray no nisy nakankeriny tao Sakalala distrikan'ny Osy ny 12 febroary lasa teo 10 andro aty aorian'ny fikarohana hita mitandro ny filaminana ny toerana nitazonana azy ka niroso tamin'ny fanavotana. Taorian'ny fifandonana nisy tamin'ireo mpaka ankeriny sy ny mpitandro ny filaminana dia avitra soamantsara ilay vehivavy ary tsy misy atahorana ny fahasalamany. Olona miisa 7 tamin'ireo mpaka ankeriny no voasambotra ary mbola mitoy ny fanadihadiana ahafantarana ny tena domiketrika izao fakanankeriny varira izao. Na andro na alina dia ahitana endrika tsy fandriampahalemana hatrany saika manerana Madagasikara. Tsy mifidy faritra sy toerana intsony ny mpanao asa ratsy fa na dia toerana be olona na vitsy olona dia anaovan'izy ireo asa ratsy avokoa mandry sy lavoloha intsony ny mponina. Ary ao ato anatin'ity horonan-tsary tsy akiteny ity ary ny zava-nisy teny Ankadindravola Ivato. Akoatra ny fanontaniana hoe aiza ny mpitandro ny filaminana dia fanontaniana mipetraka ihany koa izany hoe fa inona ihany koa no nataon'ny olona manodidina toa nitsoaka avokoa izy ireo vao nahita ireto mpanao ratsy ireto.
Lafombava tanteraka kosa dia mirotsaka manampy amin'ny fanamboarana sy fanarenana ny tobi-pahasalamana maherin'ny dimapolo sy ny hôpitaly ao amin'ny distrikany Mananjary ary ny bureau ny fahasalamana ao Nosy-Varika ny USAID. Nisy araka izany ny fanolorana lay misy odi-moka miisa iray alina sy fitaovana ho an'ny fidiovana ihany koa an'ity sampandrara Amerikanina momba ny fampandrosoana ity. Nanamboatra fotodrafitrasa fisotroandrano ihany koa izy ireo izay potika tanteraka manadio ny fatsakana rano simba ary nanangana lavapiringa any an-tsekoly sy amin'ny toerana tobi-pahasalamana ihany koa. Tsinjovina amin'izany moa ny trabony ataorian'ny fandalovany Rivodoza. Nisy ny fotoam-bavaka teo anivon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na FJKM omaly nitondra fankahirezana sy fitrotroana am-bavaka ny firenena malagasy manoloana ny loza samihafa nandalo teto amintsika. Nisy indrindra ny afatra avy amin'ny filohan'ny FJKM ataorian'ny fotoam-bavaka rahantsika ny makasika izay izao. Misaotra an'i Jesoa Kristy lohan'ny fiangonantsika na nyleny fiangonana ny saina hanaovana izao fampoam-bavahana izao hitondraram-bavaka manokana ny firenena malagasy eo anoloany ny voina izay nitranga amin'ny endriny samihafa vita amin'ny firenentsika tatoato satria ny fiangonana ireny no afaka manatanteraka izany fanompoam-bavaka izany izay inontsika fa hiasan'Andriamanitra hitahina ny firenentsika fa ararotin'izao hisaorana n'Andriamanitra no ny amintsika rehetra izay nanolotra na vola na zavatra mba hanehoana ny fankatiavana kristianina mba hamonjena ireo izay mila vonjy ary ararotina koa izao hampahirezana an'izay rehetra miaina ao anatin'izany fahasahiranana be izany ny fampitehany zavatra samihafa mba hahatsiafa eo amin'izy ireo Jesosy eo aminareo Jesosy fa tsy mamelanareo ireny ary ny fiarahanareo amin'ny Jesosy sy ny fiarahan'i Jesosy aminareo ani mba hahatonga anareo hitraka tokoa ka hahajoro hahavita izay fijoroana vavolombelona fiatrehana ny fiainanareo na eo aza amin'ny fahasalotana dia hanapaka omponareo ani ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra afaka miaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy. Mahireza riavana. Tonga teny faravohitra androany ny mpanao politika sy ray aman-dreny avy amin'ny tapany atsimo nosiny fiaonana sy ho fampiarabana na tratra ny taona vaovao raha teo ihany koa ny tatitra makasika indrindra ny zava-misy any an-toerana taorian'ny fitsidihan'ny faritra nataon'ny filomarika Ravalomanana. Germain Nomenjanahary sy Manorandre Malala. Ankoatra ny fifampiarabana na tratra ny taona vaovao dia voaresaka nandritra ity fiaonana teo amin'ny reto délégation avy an-Toliara ireto tamin'ny filomarika Ravalomanana ihany koa ny mahakasika ny raharam-pirenena sy ny zava-miseho ankehitriny. Nambaran'izy ireo fa mahantra tanteraka ny malagasy ankehitriny indrindra fa ny any amin'ny faritra. Ankoatra io dia isan'ny zava-dehibe voaresaka ihany koa ny momba ny fiatrehana ny fifidianana izay fototry ny fanavotana ny fahoriana izay mahazo ny vahoaka malagasy izao ka nambaran'izy ireo fa tsy azo iodivirana ny firosona amin'ny fikonan-doam-pirenena araka ny antso izay efa nataony filomarika Ravalomanana tany Tomasina ireny. Izahay dia manantena ny fampiresafana sy fandaminana eto amin'ny firenena satria tsy misy azo atao raha tsy mifampiresaka mifandamina. Eo an'izany nefa dia misy dingana tsy maintsy arahina sy atao dia ny concertation nationale. Io ihany no ahafahana mivoaka amin'izao crise eto Madagasikara zao satria iaraha malala ny fidianana ny fandimby-teto dia korontanandrava ary sy fampitokisana. Noho izany dia tokony hisy revelona rehetra fikambanana antoko politika na ho anivon'ny fitondram-panjakana aza indrindra ny FFKM ny SFM mba handray anjara amin'io concertation nationale io. Izany no fiangavianay ray aman-dreny avy any Toliara mba tsy hisian'ny crise miverimberina sy tsy fampitokisana amin'ny voka fidianana eto Madagasikara. Tsy mitady seza na toerana amin'ny mpitondra akory no antony fitakiana io fikonan-doha nasionaly momba ny système électoral io hoy ny fanazavana fa mba andiniana ny momba ny HCC sy ny CENI ary ny lisam-pifidianana. Misy anefa mahatsikaritra izahay fa ny sasany dia manana izay stratégie fiaraha mitantana zay. Ny aty amin'ny fanoherana nefa tsy amin'izay resaka fiaraha mitantana zay fa dia hoe hifampiresaka ny hiatrehana ny 2023 mba tsy hampisy ny crise économique. Donc zany ilaina ny concertation nationale mba tsy hampifandrafa ny malagasy zay. Ka eto izahay mampirisika
ny herivelona rehetra eto amin'ny tany tsy anavahana na iza na iza eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'ny République ny Madagasikara fa hiatrika an'io concertation nationale io fa tsy hanana paipaikady hafa ankoatsan'io. Nahafa-po ny fifampiresana tamin'ny filoha Marc Ravalomanana hoy ireo délégation avy any Toliara ireto ary nanamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta izy ireo. Tsotra ny tanjony dia ny fametrahana ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ka mba izay tena ho safidim-bahoaka no hivoaka mba ho fanavotana ny firenena. No tanteraina omaly alahady fa 17 ny volana febroary ny fameloma maso ny antoko-tiky Madagasikara ho an'ny commune Ambohidratrimo tanàna. Tonga maro ny olona nanotrana ny fotoana ihany koa moa nisy mavambahoaka voafita ao amin'ity distrika ity. Sary rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Nanana ny toerany teo amin'ny antoko-timma ny teto amin'ny commune Ambohidratrimo hatramin'izay. Nanana olom-boafidy hatrany saingy nisy olana tao anatin'ny taona vitsy izay antonana mafisana ny fameloma maso ny antoko toy izao. Fa tato anatin'ny taona vitsivitsy farany no ny zava-nisy dia raha mahalala fa anisan'ireo commune izay votsitra teo ampelantanan'ny antoko-tiky Madagasikara ny fitantanana ny commune Ambohidratrimo renivohitra. Zany hoe manana mpanolotsaina foana ny antoko fa ny toerany ben'ny tanàna no votsitra teo ampelantanany ny antoko-tiky Madagasikara. Midika zany fa misy zavatra nitranga atao ary ny fanatanterahana an'ilay toromarika maka amin'ireo dynamisation sy ny fameloma maso dia famerenana indray ilay heran'ny antoko. Zay ny tanjona. Anisan'ny tanjona amin'ny fameloma maso ny antoko ihany koa ny homanana sahady amin'ny fifidianana ho avy. Toromarika azon'ny mpitarika ny timma rahateo ihany koa ny anamafiorina ny any amin'ny fototra mihitsy. Mitetina isaky ny fokotany mahatratra sivy raha ho an'ny commune Ambohidratrimo manokana. Izay tokony akoatr'ireo tena hoe mpanara-maso fifidianana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena ny antoko dia anana ny azy ihany koa. Dia akoatr'izay misy ireo fanomanana ohatra hoe ny andraikitry ny antoko ireo délégué isaky ny biro-pifidianana dian'izao zany dia efa homanina fa tsy hoe rehefa 2 volana na 3 volana ao alohan'ny fifidianana fotsiny zay sisa vao ikiropaka hitady hoe aiza ny délégué andreo biro-pifidianana eto amin'ny distrika ny Ambohidratrimo Anarivony. Ary zany no mahatonga anay miomana teny izao amin'izany zavatra izany. Ireny no mitambatra rehefa avy eo dia manamafiorina sy mamerina n'ilay tanjaky ny antoko eto anivon'ny distrika ny Ambohidratrimo. Tomefy olona ny trano nanaovana ny fameloma maso ny antoko-timma teto na alina ny olona ihany koa ny famelabelarana. Mitoy ny fanaovana tsinotsinona sy fanaparam-pahefana amin'ny mpanolotsaina ao amin'ny tanànan'ny Mahajanga. Velotaraina araka izany manoloana ny zava-misy ary mampitandrina ireo tompon'andraikitra ihany koa. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Mbola mitoy ny fanaovana tsinotsinona ny mpanolotsaina tanànan'ny Mahajanga ataon'ny délégation manokana na ny PDS. Araka eto amin'ity sary ity dia toerana tsy tokony anaovana ninina ity toerana ity. Fa toerana tafiditra ao anaty lalam-pirenena fahefatra sady anatina fiolanana no ao anatina mangrovo zany toerana izany. Tsy mijery ary manao tsinotsinona sy manam-piamarenina sy mampiasa ny fahefany ny délégation manokana spéciale ny Mahajanga manao an'ny dia vaovao ty asa vaovao ity. Araka mifantatra dia anaovana ny tsenina ny filao ity tsena ity zay tsy nandalo teo anivon'ny mpanolotsaina tanànan'ny Mahajanga ny fiforinana napahana azy. Tsy manaiky ary hitazona hatramin'ny farany tsy fifanohizana ny asa ny conseil municipal. Zao izy araka fahita eto zany mbola mitoy ihany fanaovam-badamy be tsinotsinona ny conseil municipal. Tsy zay ny tonga conseil municipal tsy hainy koly ny zavatra mandalo. Ino constructeur ty tsy hainay. Financement avy azy ty tsy hainay. Tomoko hoe farafaratsy izy ty mba handalo travaux de commission infrastructure aloha. Ino zavatra atao eto tsy hainay. Zavatra tonga dia fahitanay olona eo fa miasa fotsiny eo anaovana ino tsy hainay. Solombavambahoaka voafidy eo anivon'ny antoko mapara no ambadika ny ty fanaovana zavatra tsy mety eto amin'ny commune urbaine ny Mahajanga voalohany ity. Maro ny matavatra azy. Manao tsinotsinona ny olom-boafidy eto Mahajanga izao.
tsy manaiky hatrany farany ary mampitandrina n'izay rehetra mbola manao simini manao ny tsy mety ito amin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga ny Limpanolotsaina. Kanalana 020 manambara fa toute poste direction rehetrarehetra eto Mahajanga tokony mandalo eo anatria ny conseiller municipal ary domaine public indrindra nefa tsy nandalo teo anivon'ny municipal ity zava-mitrangana eto amin'ny pont ny fitima eto ity ka eto zany zay defa mampitandrina zay mbola minia manao zavatra tsy mety eto tanàna Mahajanga fa tsy maintsy mijoro ary mijoro an-trano conseil municipal sivy ambin'ny folo amin'ny zavatra tsy mety atao eto mizaka tamin-tanàna. Nanatsikaafina ny fampanantenana matetika ataony mpitondra fanjakana kanefa tsy tanteraka akory ny solomava-mahoaka voafidy tamin'ny anarany Antoko Tia mandroany tao anatin'ny fandaharana miara-manonjy. Mila mandinika sy samijoro tsy ho viravirainy intsony ny vahoaka malagasy ohatra ny fandaharana. Avitra solondraibe sy Mathieu Prince no mamintana amintsika ny mahakasika izay. Tsy tantaratra akory ireo fampanantenana nataon'ny fitondrana hatray, indrindra ny mikasika ny lalana, izay efa tena mampikaikaiky ny vahoaka manontolo mihitsy. Lasa tao fitaovana andresena lahatra ny vahoaka amin'ny fotoana mifampelezan-kevitra fotsiny ihany ny fampanantenana natao. Mila mahay mandinika amin'izay malagasy mba tsy ho viraviraina foana. Isika vahoaka malagasy dia tena hoe ampahantrana. Fa zay ny azo ilazana miala tsiny amin'ny fitenenana na manafany satria zay ny ahafahako mamoaka le hevitra. Tena ohatra hoe atao izay mampahantra antsika malagasy mba mora resendarintsika amin'ny fotoana zay anaovan'ny mpanao politika fampelezan-kevitra. Sy mba ahafahany verina aminatina fitondrana anankiray dia mandeha daholo io atao hoe resaka be dia be io dia avy eo tsika dia ohatr'izao ny efa rahantsika zany. Satria raha mieritreritra ny ampandroso firenena anankiray tsika dia tokony fikolokoloana sy fanatsarana reny foto-davitra reny aloha ny masoana sy famezana asa ihany koa ny vahoaka malagasy fa tsy hoe rehefa ilaina ny vahoaka dia zaraina varitsinjo na varaina tosika fameno dia avy eo ampaonaovina zavatra na tenenina zavatra dia manaiky an'ilay zavatra lazaina. Ka itsika vahoaka malagasy mila misaina, mila mandinika, mila eritreritra amin'izao fotoana izao hoe inona zavatra mahazo antsika tamin'ity fitondrana ity, inona zavatra ny ainantsika tamin'ny fitondran-dakoto na fitondran-dabe mba hahafahantsika mandray fanapahan-kevitra amin'ny manaraka. Tokony jerena daholo ireo rehetra any ambany ravinahitra rehetra any satria mikaikaiky tanteraka ny vahoaka amin'ny ara-tsindalana. Izay lalana lalovany manam-pahefana ihany matsy ny misy fanamboarana hatreto. Ho anahy manokana zany aloha be dia be ny zavatra efa nilazaina teto amin'ny tany sy ny firenena nandritra an'izay fotoana maromaro telo taona sa efa taona amin'ity fa fanatanterahana dia tsisy hatramin'izao. Zao indray zany misy indray ny hoe fanamboarana lalana ry fanamboarana zavatra ry ny eto Antananarivo ry amin'izao fotoana izao manahirana ary za tena te hiteny eto hoe tsara ny fijerevana amin'ny Madagasikara ray manontolo indrindra reo atao hoe faritra izay ny ambany ravinkazo any miala tsiny amin'ilay fitenenana anisan'izany nosy be anala izay atao hoe tena mampikaikaikaika ny olona amin'izao fotoana izao ary ny zavatra mahavariana raha miala avy aty amin'ny Indrokady iny makany Avoloha dia misy mijery ilay lalana raha hitanao zao namana faniry eo amin'ny selilao zao namboarana satria andalovan'ny filoham-pirenena andalovan'ny minisitra rehetrarehetra andalovan'ny reo atao hoe olona manam-pahefana maromaro na ny vahiny dia vita ihany reny fa aty amin'le toerana izay tsy andalovan'ny manam-pahefana rehetrarehetra ireny dia anisany mampikaikaika ny vahoaka. Tsy ratsy tsy misy faharatsiana mihitsy ny hoe hanao lalana fa ny tiany ho tenenina eto hoe zay zavatra teneniny vava reo olona dia tena tokony ho tanterahana fa tsy hoe tenenina le izy androany fa ny fanatanterahana zany zéro. Ny antsika moatsy amin'izao fotoana izao oeraoera mibetsaka ozy ry zalahy alefa io any hoe anao an'izao fa rehefa avy eo nefa tsy hitakory le fanambarana an'le izy. Fa isan'ny nasiany solombavam-bahoaka teny ihany koa mikasika ny distrika Antananarivo Avaradrano eo ny olana amin'ny resaka fitsaboana izay lasa mionona amin'ny fitsaboana gasy ny any ambanivolo fa tsy lavitra amin'izay ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay mamely mafy any amin'iny distrika iny ka anaovany antsoava amin'ireo fahefana mahefa rehetra.
dia izay ary manakatona ampezin'ny fampalalam-baovao tamin'ny ity androany ity mankasitraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany hoaranao rehefa avy eo ny Global News aorin'izay kosa ny fandaharana dinika vahiny Joël Lalay voahita ao anatin'ny fandaharana i Kevin Ratrimoarson team avy any Bongelave fa eo ihany koa idina tokony aina team avy any Itasy aorin'izay no anarantsika ny horonan-tsary Antour chez ma fille ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho aminy manaraka indray tompoky rampitso Asin'Andriamalala no miaraka aminao anatin'ny fampalalam-baovao.